Ezra toko fahaenina dia nandidiny amin'izany i Darius mpanjaka ka nojerena ny trano fitahirizan-taratasy izay nitahirizana ny drakitra tany Babilona. Tao Akmeta, tao Andapa izay any amin'ny tany Mediana no nahitana horonan-taratasy iray ka izao no tantara voasoratra tao. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kiriosy dia namoaka didy izy hoe ny amin'ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema aoka tao mihitsy izany ho fanoloran'ny olona fanatitra. Aoka tao mafy ny fanorenany ka ho enimpolo ankio ny ahavony ary enimpolo ankio koa ny sakany dia asiana vato vavelo 3 an-dalana sy hazo vaovao iray an-dalana. Aoka lo avy amin'ny tranon'ny mpanjaka izay lany. Ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra na ny volamena na ny volafotsy izay nalain'i Nebokadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka noentiny ho any Babilona dia aoka averina ho any amin'ny tempoly any Jerosalema indray, samy ho amin'ny toerany avy, ka aoka apetraka ao amin'ny tranon'Andriamanitra avokoa ireo. Ko ankehitriny ry tatenay governora any andafin'ny Eufrata sy ry Setara-Bozenay mba amin'ny afarisakitana amanareo izay any andafin'ny Eufrata miatai ianareo. Aza misakana ny fanaovana io tranon'Andriamanitra io ianareo. Aoka ny governoran Jiosy sy ny loholon'ny Jiosy hanao io tranon'Andriamanitra io eo amin'ilay efa niorenany ihany, ary mamoaka didy ny amin'ny ataonareo amin'ny loholon'ireo Jiosy ireo hanaovana izany tranon'Andriamanitra izany aho. Aoka ny arenan'ny mpanjaka, izany hoe ny hetra avy amin'ny any andafin'ny Eufrata no andovana izay lany marina ho an'ireo lehilahy ireo mba tsy ho azony tsampina izy. Ary izay zavatra ilainy na zanak'omby na ondry lahy na zanak'ondry ho fanatitra dorana manontolo ho an'Andriamanitra ny lanitra, na varim-bazaha na sira na divay na diloilo, arak'izay andidian'ny mpisorona any Jerosalema dia aoka omena azy isan'andro tsy tapaka mba hanoloran'ny fanatitra ho hanitra ankasitrahana ho an'Andriamanitra ny lanitra sy mba hivavahany mba ho ela velona ny mpanjaka mba amin'ny zanany. Mamoaka didy aho fa na iza no mandika izao teny izao dia angalana hazo avy amin'ny tranony ary atsangana izany dia antony eo ny tenany, ary aoka atao fako ny tranony noho izany. Ary Andriamanitra izay efa nampitoetra ny anarany teo anie handringana ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay manainga ny tanany handika ny didiko ka handrava izany tranon'Andriamanitra any Jerosalema izany. Izaho Dariosy no namoaka ny didy. Aoka ankatoavana marina tokoa izany. Nankatoa marina izany teny nampitondrain'i Dariosy ho any amin'izany ny tatenay governora amin'ny etỳ andafin'ny Eufrata sy Setara-Bozenay mba amin'ny namany, dia nanao ny trano ny loholon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniany Hagai mpaminany sy Zakaria zanak'Ido. Ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy araka ny didin'i Kiriosy sy Dariosy ary Artakserxesy mpanjakan'ny Persia. Vita io trano io tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana Dara tamin'ny taona fahaenina nanjakan'i Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny Levita na ny olona sisa izay nody avy tamin'ny fahababoana dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Natery nitokanana io tranon'Andriamanitra io ny omby 100 sy ondry lahy 100 ary zanak'ondry 700. Ny fanatitra fahadiovana
ho an'ny Israely rehetra kosa dia osila 12 araka ny isan'ny fokon'ny Israely. Dia nanendry ny mpisorony ho amin'ny firazanany avy sy ny Levita ho amin'ny antokony avy izy, hanao ny fanompoana an'Andriamanitra izay any Jerosalema, arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Mosesy. Ary ny olona izay nody avy tamin'ny fahababoana dia nitandrina ny Paska tamin'ny andro 14 tamin'ny volana voalohany. Fa samy efa nanadio ny tenany rahateo ny mpisorony sy ny Levita, dia nadio izy rehetra ka namono ny Paska ho an'izay rehetra nody avy tamin'ny fahababoana sy ho an'ny mpisorona rahalahy ary ho an'ny tenany. Dia nihinana izany ny zanak'Israely izay nody avy tamin'ny fahababoana mba amin'izay rehetra niavaka ho namany ka niala tamin'ny fahaloton'ny firenena tompo-tany mba hitady ny Tompo, Andriamanitry ny Israely. Nitandrina ny andro firaviravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira nandritra ny havitoana tamin'ny fifaliana izy. Fa ny Tompo efa nampifaly azy sady nampiova ny fon'ny mpanjakan'ny Asiria mba hamindra fo aminy ka hampahery ny tanany tamin'ny nanaovany ny tranon'Andriamanitra, dia Andriamanitry ny Israely.